Navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany kosa ireo mpiofana momban'ny tsiambaratelona paratoka na ny subconscient rehefa avy nanaraka fampiofanana nandritra ny volana 3 volana teo eo. Tadim-pavao otin'ny Rotsirakotondrainy amin'ny sarantsirakotarson. Mpiofana ho maître amin'ny fampianarana ny mahakasika ny tsiambaratelon'ny aparatoka miisa 3 no nivoaka tamin'ny fomba ofisialy androany ka nisalotra ny anarana hoe mandrava sarotra. Efa manomboka misandrahaka manerana ny renivohitra ankehitriny ny fampianarana momba ny tsiambaratelon'ny aparahatoka izay ampahafantarin'ny grand maître ary docteur Arson Andry. Noho izay antony izay indrindra no nilana ny fampiofanana maître mba hanampy azy amin'ny fampahalalana ny vahoaka malagasy ny tsiambaratelon'ny aparahatoka. 2007 sy ny 2013 hatramin'izay dia ny tena korery no mpanofana momba ny tsiambaratelon'ny aparahatoka. Rehefa nataony kajy tao anatin'ny 5 taona olona 10,000 no nanatrika ny secret subconscient manerana Madagasikara. Raha ny tena korery ihany zany no mbola mpianatra dia any amin'ny 10 taona vao aheno ny tsiambaratelon'ny aparahatoka ny malagasy 20 millions. Noho izany dia manofana mpampianatra zany isika nofanina amina fifanana avolenta mihitsy mba anaparitaka aingana an'ity tsiambaratelon'ny aparahatoka ity. Mahatratra 520 amin'izao fotoana izao ny isan'ireo maître efa niofana mahakasika ny tsiambaratelon'ny aparahatoka ary andian'ny faharoa no nivoaka androany ka vonona ny anaparitaka izany manerana ny nosy. Raha nambaran'ny docteur Andry Arson dia ny 9% ny fahaiza-manaon'ny olona sy ny zavatra mety ho vitany dia matory ao anatin'ny aparahatoka avokoa ka ny fomba fitrandrana izay harena matory izay indrindra no ampianarana tsikelikely ny malagasy mba ahaizan'izy ireo mampiasa izany sy mampitsimbadika ny tantaram-piainany.